Ny voalohany indrindra aloha zao dia ny fisian'ity zavatra ty ka io ngamba ataoko fa hoe miteny io centre de crise io zay midika fa ny frantsay hatrany no manakorotana an'ity firenentsika ary ny frantsay mbola mitatana ny Madagasikara hatramin'izao porofo zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Zavatra misy amin'izao fotoana zao nge dia efa fametrahana gouverneur général indray hitatana ny Madagasikara. Tsy le olona no olana, tsy misy makahalana izy an'ito fa samy malagasy daholo tsika rehefa eto, fa kosa tsy maintsy jerevana hoe inona ny zavatra mety ampidi-doza ny firenena. Anjaran'ny ray aman-dreny zany no misakana an'izany, tsy hisy eto amin'ny tany sy ny fanjakana indrindra mahakasika ny vahoaka hoe hitera-doza indrindra efa fantatra fa hisy ady ange io e, hisy raha mandrika io nahoana nahoana. Ka maninona aloha raha andeha mifampiresaka tsika. Ary eto dia manararoatra hoe tokony heritreritra amin'izay ny malagasy sy mivondrokery rehetra eto Madagasikara fa tokony hojerena araka drary ny firenena. Ary manainga ny mpitandro filaminana mihitsy ny tenako androany zao miteny zao hoe tokony hisy conseil des états major andinihana any amin'ny firenena aloha hoe ahoana ny tena rariny ny fitandrazantsika ty raha ohatra ka tena ho an'nytandrazana marina izy. Ary sahala amin'izay koa ny any amin'ny fitsarana tokony handinika hoe ahoana ny anaovana ty tandrazana ty ve avela amin'izao efa hita fa zavatra tsy mety le izy dia mbola hoekena ihany ve. Zay no antony hijoroana ananatsiny amin'izao fotoana zao satria misy milaza hoe tsy tokony hitsangana tsy tokony hiteny andreny ray aman-dreny, tsy maintsy masika ny ray aman-dreny rehefa tsy azo tenenina ny zanany.